Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ubio Andriamanitra ary tany tontolo, antsao ny anarany be voninahitra. Alleluia. Mbola tsy sasotra ny manolotra fiarabagna ao antsika jiaby izay mitandregny ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao. Mitoera eto aminay ry tompo, izay ny loha hevitra izay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany izegny dia andeha hodinintsika amin'ny alalandreto vaky teny telo izay narosony ho antsika, ary rehefa aveo dia iaraka hitandregny ny fampianarana sy toriteny avy amin'ny ray aman-dreny dia ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ary savekantsika. Ka ny vaky teny voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 2. Tsy azo atao ny azona ny fatorany fahafatesan'i Jesoa. Nohon tonga ny andro Pentekoty dia nitsangana niaraka tamin'ny 12 lahy Piera ka nanao antsoavo ny teny hoe: ry jody sy ianareo rehetra izay mitoetra eto Jerosalema, fantaro tsara izao ary mampandria sofina amin'ny teniko. I Jesoa avy any Nazareta, lehilahy nankatoavin'Andriamanitra teo masonareo tamin'ny asa lehibe sy fahagagana ary ny famantarana nampanaoviny azy teo aminareo araka ny fantatry ny tenanareo, dia natolotra araka ny lahatr'Andriamanitra tsy miovaova sy ny fahalalany mialoha. Ka nifatsihanareo tamin'ny azy fijaliana sy ny vononareo tamin'ny tanany ratsy fanahy. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy ho velona sy nanafaka azy tamin'ny fatorany ny fahafatesana, satria tsy azo atao ny azonany zany azy araka ny voalazan'i Davida ny aminy hoe: nijery ny tompo teo anatrehako lalandava aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hozongozona aho. Noho izany ny foko miravoravo, ny lelako miroboroby, ary ny foko hitombina amin'ny fanantenana, fa tsy ho foinao ao amin'ny fitoeran'ny maty ny aiko, ary tsy atolotrao afoy ho tratrin'ny lony masinao. Nampafantatra ny lalanena ianao, ary nameno afaliana ahy amin'ny fampisehoana ny tavanao amiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Endrele valina mapirahona mameni fukao aminao tumo, mameni fukao aminao tuira semanao sitakao tumo. Endrele valina mapirahona mameni fukao aminao tumo, mameni fukao aminao tuira semanao sitakao tumo. Semanu tupo mbelu
sitrako tsony tokoa iramasina tompotatany fanandevy zay matoky azy ankiolany sampy amaroina tsy anao makosorony tsony sotonony mpianaranakory ianao rery tomponolova any zanako mandraky zay verantsony natokanao ay finaritra mandraky zay zay mitoetra akavananao asambarana tsy mety ritra zanakano makany aminao manomana lapao anay iderandray ny fitiavanao endreny falina mampiravona mameno ny fokao aminao tompo mameno ny fokao aminao toiranjamanao sitrakao tompo endreny falina mampiravona mameno ny fokao aminao tompo mameno ny fokao aminao toiranjamanao sitrakao tompo vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masinda Pierre apôstôly ao amin'ny toko voalohany ny 7:70 ka hatramin'ny 1:20 navotana tamin'ny rasarobidiny Kristy ilay zanak'ondry tsy manantsiny amankilema ianareo ry hava malala raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara ny olona araka ny asany avy no antsoina hoe ray dia aoka hitondra tena ampahataorana ianareo mandritra ny andro ny fivainananareo ety satria fantatrareo fa nanavotana anareo afaka tamin'ny fitondrantena adalany enti-paharazana dia tsy zavatra mety simba toy ny volamena na volafotsy fa ny rasarobidiny Kristy ilay zanak'ondry tsy manantsiny amankilema dia ilay talohany nahariana n'izao tontolo zao no efa voatendry fa tamin'izao andro farany zao vao naseho noho ny aminareo tamin'ny alalany nahazao anareo ny finoana an'Andriamanitra izay nananganana azy ho velona sy nanomezana voninahitra azy ka zary fanantenana an'Andriamanitra koa ny finoanareo izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra Evanjely masina nisoratan'ny masindahy Lioka ao amin'ny toko 7:20 ny 7:70 ka hatramin'ny 5:30 teo ampamakiana ny mofo no nafantaran'izy ireo azy tamin'ny andro voalohany herinandro ihany dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy tokony ho 80 stady raha avy eo Jerosalema niresaka ny zavaniseho rehetra izy ireo ary mbola niresaka sy nifampilaza izay hevy ny teny izy dia nanatona azy Jesoa ka niara-dalana taminy fa voasakana tsy afantatra azy ny mason'izy ireo hoy izy taminy inona zato resahanareo eto an-dalana no toa dia efa malahelo ery anareo zany dia namaly ny anankiray atao hoe Kleofasy ka nanao taminy hoe ianao rery angaho no vahina ao Jerosalema tsy mahalala izay zavaniseho tao tatoato fa hoy izy tamin'ireo zavatra inona moa zany dia hoy ireo ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny aminy nanolorany lohandohan'ny mpisorona sy ny lehibentsika azy ho faty mba miny namantsihana azy taminazy fijaliana nanantena zahay fa hoe izy no ilay anavitra any Israely
kanjo indry fa androany no andro fahatelo hatramin'ny nisy ho an'izany. Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nasanganehana anay fatratra, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ireo, ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny, nefa nahita anjely niseho taminy nanambara fa velona izy. De nankany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita araka azy nolazain'ny vehivavy, nefa tsy nahita azy. Ary hoy izy tamin'izy ireo: "Ry adala sy vohitsasaina amin'ny finoana izay rehetra voalazan'ny mpaminagny, moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny?" De nivoasany tamin'izy ireo ny tenin'ny Moisy sy ny mpaminagny rehetra manambara azy ao amin'ny soratra masina. No nimbita ao akaikin'ny vohitra alehan'izy roa lahy izy ireo, de nanaoatra ny mbola andeha lavidavitra ihany Jesoa fanontanan'izy ireo nataony hoe: "Mitoera re aty aminay fa efa hariva izao, efa mandrorona ny andro." De niditra niaran-janona tamin'izy ireo izy, ary efa niara-nihinana izy ireo, de nandeny mofo izy ka nitsofiny rano sy novakiny dia natolony azy ireo, izay vao nisokatra ny mason'izy ireo ka nahalala azy, fa izy kosa tonga tsy hitany teo. De nifampilaza izy hoe: "Akory ny firedretry ny fontsika tao anatintsika, fony izy niresaka tamintsika teny andalana sy nivaofy ny soratra masina tamintsika." Niaraka tamin'izay de nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahita ny 12 lahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe: "Efa nitsangana tokoa ny tompo, ary efa niseho tamin'ny Simona izy." De mba nitantaren'izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny andalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakianany mofo. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tena mbola ao anatin'ny hafalian'ny Paka tokoa isika, asisika aleloia tokoa ny fiainana, zany hoe miara-dalana amintsika i Jesoa nitsangako velona, mpiara-belona amintsika izy, ary dia izy no lalana, famarinana ary fiainana, ary dia izay no ankalazaisika amin'izao alahady fahatelo amin'ny Paka izao. Enosika amin'ny evanjely tokoa ny tantaran'ireo mpianatry ny Emaosy avy any Jerosalema lay tanàna masina. Tadiditsika tsara lay lohevitra noentisika namakivaky ny herinandro masina, miara-miditra amin'ny Jesoa ao Jerosalema isika, izany hoe Jerosalema lay tanàna masina, lay tanàna ny fiadanana, ka raha miara-maty aminy tokoa isika amin'ny fahotana dia miara-misangana aminy ka handray ny fiadanana, lay fiadanana tena izy araky ny voalazan'i Jesoa sy araky ny fanomezany izao tontolo izao, ka mamakivaky ny fiainana miaraka amin'ny Jesoa arsika. Jesoa miara-belona amintsika, sy mba Jesoa lavitra nitsangako velona ka lahasany an-danitra, marina any tokoa izy fa eo anivosika izy, ary ivy ny mpiainansika tokoa ka sy misaraka amintsika, fa indraindray tokoa no ny amafiny ny fiainana dia rakotra ny masosika ka sy mahita an'i Jesoa, rakotra ny sofisika fa ka sy mandre an'i Jesoa, rakotra ny fosika ka sy mitepo ny fitiavan'i Jesoa, rakotra ny vavasika ka sy mivolagna an'i Jesoa, fa ny fivolagnany zao tontolo zao ny volagnisika, zany hoe ny fitiavatena, ny herisetra, ny avinavina, ny fanilikilina, ny fialonana ka hitasika amin'ny fiainansika andavanandro, sy Jerosalema izay, sy fiainana misy ny fiadanana izay, sy ilay fiadanana nentin' Jesoa, ka izay indrindra enosika tamin'ny tantarany ireo mpianatra teny amin'ny lalany Emaosy, fa rakotra n'izay fomba fizerin'izao tontolo izao izay izy ireo ka sy nahita an'i Jesoa, izay
miara-dalana amin'izy ireo, ka enosika sara ny fifanakaloza-kevitra, ny fanontaniana napetraky ny Jesoa, ary enosika ihany koa ny fomba nitaritany Jesoa azy ireo mba hisokatra ny masony, mba hisokatra ny fony, mba hisokatra ny sofiny, mba hisokatra ny vavany. Dia sy inona zay fomba nentiny Jesoa nampisokatra ny masom-pinoana izy ireo izay fa ny tenin'Andriamanitra. Sy misahatra tokoa aho ry kristianina havana, isika olo raika ziaby izay afaka mitandre an'izao fampianarana izao, fa ny matetika ny mandrakotra ny fosika dia sy ny tena izy no tandrevasika, ny enoisika, fa zavatra hafa. Ka izay indrindra ry kristianina havana, aza miaino ny zavatra atorin'olo-kafa zegny, fa aoka hitandre an'i Jesoa isika. Io ny mbola nafarany papa tamintsika tamin'ny afatry ny tamin'ny karemy, fanomezan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no nilazainy Abrahama tamin'ilay mpanan-karena, zany hoe lay rakotry ny masony, rakotry ny arena, ny fony, ka sy nitandre ny tenin'Andriamanitra, ka nananatra an'ilay mpanan-karena izy, ary mananatra sika ihany koa izy Jesoa ny any ty raha ny fampitrotra tamin'ireo mpianatra tany Emaosy. Ka hokary ry kristianina havana, mba ahitandre ny tenin'Andriamanitra isika arakaraky ny fahazotosika, ny mitandre ny tenin'Andriamanitra no ahafahasika mahasapa fa eo anivosika tokoa i Jesoa mpiarabelona amintsika izy. Somary mafimafy ny fivolagnan'i Jesoa tamin'ireo mpianatra Emaosy, ary dia azagaga isika indraindray raha mafy koa ny andrenesasika ny tenin'Andriamanitra, ry adala sy vosasaina amin'ny finoana. Taona ny fandaliam-pinoana tokoa izao, ka hokary hitandre sara ny tenin'Andriamanitra isika, ary andray azy ao am-po, fa izay indrindra arakaraky ny ezaka ataosika ampiatra ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ny fosika araky ny enosika sara ao amin'ny eo evanjely io, araky ny voalazan'ny Kleofasy sy ny namany, dia ny fampilaza izy ireo akory zany firehdrehetra ny fosika tao anatsika, fonizy ny resaka tamintsika teny an-dalana sy ny vofin'ny soratra ny masina tamintsika. Ny faniriko ary amin'izao taona ny fandaliana-pinoana izao dia engany hitandre sara ny tenin'Andriamanitra isika, ka hirehdrehitra ny fosika, ka amin'izay ahay andray an'i Jesoa isika, ary dia tena hiazakazaka andeha ho an'i Jerosalema, zany hoe lay tanàna ny fiadanana, lay tanàna masina izay tokoa ry kristianina havana ho asika olo raika ziaby. Ahoana ny afantarana fa velona ny finoana, ahoana ny afantarana fa pare sara ampinoana isika, raha isika pare miazakazaka manambara ny fiadanana amin'ireo manodidina asika, ka raha izy roalahy ka miazakazaka nandeha any Jerosalema, zany hoe amin'ny fiarahamonina sika zegny, amin'ny fianakaviasika, lay eglizy kely ao sika no manambara lay alleluia, nandresy ny grasy i Jesoa, zany hoe nandresy ny fitiavatena, nandresy ny fialongana, nandresy ny avinavina, ka ao anatin'ny fampanjakana ny marina, ny rariny sy ny hisiny, anatin'ny fifankatiavana, mikasaka mandrakariva ny fihavanana marina sy fihavanana miasara vela sy no ny aina maso, fa manambara tokoa an'i Jesoa lay lalana fahamarinana ary fiainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ka
ka izay indrindra ry kristianina havana nyredrehetra ny fon'izy ireo ary ty azadigno ary fa teo ampamakinany mofo no nahafantarany azy ireo. Zay ny anjara toeran'ny Eukaristia ary zay ny sy mampisaraka ny tenin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra sy ny fankalazana ny Eukaristia. Besaky ny milaza hoe efa mivavaka iaho na andragno agny zay dia ampy ahy zay. Hitasika koa fa raha te hafantatra fa eo anivosika tokoa i Jesoa mpiarabelona amintsika izy dia eo ny Eukaristia sy misaraka ny famakina ny tenin'Andriamanitra sy ny famakina ny mofo dia ny tenan'ny Kristy miaino ny teniny isika ary mandray ny tenany ary dia zay ny paka ho asika ary dia rehefa tena paka tokoa ny fiainasika feno aleloia ny fiainasika mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana isika dia fantatra sika araka ny voalazany i Masindahy-Piera fa tena sarobidy tokoa izao paka ho asika izao batemisika izao ary zay ny mahatonga asika anome asina ny finoansika katolika ao vita batemy manome asina ny finoana mandray atagnana an'izay eglizy zay zany hoe izao no eglizy velona marina ilaina ny eglizy trano ny eglizy vato fa izao no eglizy velona mandray atagnana ary manambara ny finoko tahaka ny mpianatry ny Emaosy ao anatin'ny hafaliana ary dia izay no nataony ary Masindahy-Piera hatramin'ny voalohany feno ny fanahy masina izy zany hoe nandray ny fanahy masin'ny batemy ka sy natahotra nanambara ny finoana teo amin'ny mpiarabelona taminy araky ny enosika ao amin'ny vakiteny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly engany ny asa sika ziaby koa mba ho asany apôstôly zany hoe asan'Andriamanitra. Ry Jesosy Kristy zokinay io nataonao nyrehetra tokoa ny fon'ireo mpianatra anakiroa tafaraka taminao nakany Emaosy ary dia niverin'izy ireo niazakazaka nakany Jerosalema lay tanànany fiadanana ankerezo ary zahay mba ahay hitandre mandrakariva ny teninao ary dia irehetra koa ny fonay ka anambara azy eo amin'ny mpiarabelona aminay ampio izahay ahay amakivaky ny ty fiainany ty miaraka aminao ary dia engany azoto andray ny tenanao izahay amin'ny Eukaristia ka ahafantatra anao amin'ireo manodidina anay amin'ireo mpiarabelona aminay araky ny voalazan'ny Papa hoe ianao ihany koa izy ireo ary dia fanomezan'Andriamanitra endrika ao tokoa ireo manodidina anay fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo ka engany izahay ifanasoa ifanasara ary dia iezaka anao ny marina ary dia iaro mandrakariva ny aina ikolokolo ny tontolo manodidina anay ary dia miasina ny finoana izahay ka anjaka eto aminay tokoa ny fiadananao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.